Mifanandrefy amin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena dia nanolotra fanampiana ara-tsakafo ho an'ireo sahirana eny Andotapenaka ny delegen'ny boriboritany voalohany manodidina ny 2 arivo teo eo ny voatsimbina tao anatin'ity hetsika fanampiana ity. Tsy ny krizy ihany hoy ny delegen'ny boriboritany voalohany no antony mahatonga ny fahantrana, fa eo ihany koa ny toe-tsaina ka mba hanampiana azy ireo dia nanolotra vary sy laoka atoandro miampy tsindrin-tsakafo androany ny delegen'ny boriboritany voalohany ho an'ireo olona sahirana misy 2 arivo tetsy Andotapenaka. Tafiditra ihany koa anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny hetsika mba hiarahan'ny mponina mifaly. Ny antsoina moa dia ny hoe telopolo isaky ny vokotany, izany hoe raha misy ny 420 vokotany eto amin'ny boriboritany voalohany dia eo amin'ny 210 eo raha kotisika. Nefa tsy ilao izany hoe misy olona foana ihany manampona dia tafiakatra 2 arivo izany ny olona nomena nofikemim-piampavanana tamin'ny androany. Votoanto izay hetsika izay dia tony fanaona isa taona tony fanao koa moa izany dia asaramandritsika akatoko ny fankalazana ny tsingerin-taona ny fahaleovantena ny Madagasikara. Ny fisafidianana ilay izany dia ny chef fokotany tsirairay avy izany no mijery eny anivo ny fokotaniny dia izy no mametike ireo olona izay sahirana ara-pivelomana mitady ny hoanina androany dia davina androany. Ny hetsika toy izao ny delegen'ny boriboritany dia natao mba hanentanana ny tsirairay ka tsy onona fotsiny amin'ny fanomezana fa mba hiezaka ny hiavitra hatrany amin'ny fiainana. Kanisy ny famatsiana arabola ireo fianakaviana sahirana mba hahafahan'izy ireo mivelona sy mamorona asa ho an'ny tenany. Ka fianakaviana 5 eo izy ireo no nahazo famatsiana ka tsy hijanona hatreo ny mpikarakara ny ezaka toy itony fa mbola hitohy.